Ravako malala ho amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Avia andeha hitsena ny mpanjakan'ny voninahitra. Andeha hitsena ny mpanjakan'ny voninahitra. Zany no asongadin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny Salamo Fa Izy ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Avia andeha isika hitsena ny mpanjakan'ny voninahitra. Isan'ny salamo izay manana ny tantarany manokana teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Ity Salamo Fa Izy ity to mitovitovy dika, mitovitovy tantara amin'ny Salamo Fa 550 ihany. Eto dia mitantara indrindra ny nampiakarana ny fiaran'ny fanekena ho any Jerosalema renivohitra. Rehefa nanomboka nahazo toerana, nahazo faka ny fanjakan'i Davida mpanjaka, dia resy lahatra amin'izay izy apakatra ny fiaran'ny fanekena ho ao an-tanàna rehefa tafasaraka tamin'ireto vahoaka reto 50 taona teo eo ngambany izay. Arak'izany dia tena andro manakasina, fotoana lehibe mihitsy eo amin'ny tantaran'ny fivavahana eo amin'ny zanak'Israely manontolo ity fitsenana ny fahatongavan'ny fiaran'ny fanekena ho ao an-tanàna ity. Midika zany fa anatrika azy ireo Andriamanitra ny fiaran'ny fanekena izay mampahatsiaro ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fomban'Andriamanitra amin'ny vahoakany, ary miamahery mandrakariva ny tanjaka satria mino izy ireo fa eo amin'ny Andriamanitra, eo anivon'izy ireo Andriamanitra, tsy lavitra azy ireo Andriamanitra. Arak'izany dia miomana Davida mpanjaka miaraka amin'ny lehilahy mahery marobe sy ny vahoaka rehetra tao an-tanàna hitsena ity fiaran'ny fanekena ity. Tena ambara mantsy fa fahatongavan'Andriamanitra, famangin'Andriamanitra lay tsy toa, lay tompo sy Andriamanitra ity tsenaina ity. Arak'izany satria fihaonana amin'Andriamanitra io fotoana io dia izay vonona sy mendrika hihaona amin'Andriamanitra ihany no mitsena azy. Eto dia manontany hoe iza no hiakatra an-tendrombohitr'i Jehovah, iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina. Dia hoy ny valiteny ny mpanao salamo manao hoe izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahano amin'ny laingana mianina amitaka, andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjeny. Ny manam-pahamendrehana izay manam-pahamasinana arak'izany no hihaona amin'ny Jehovah. Matsiaro isika ny tantarany izay nampiakarana ny fiaran'ny fanekena ho an'i Jerosalema fa Izay. Hitantsika tany amin'ny bokin'ny Samuela faharoa fahenina io tantara io. Dia hitantsika fa rehefa norohana ny sarety izay nitondra ny fiaran'ny fanekena, dia misy izay tsy nendrika ka nataon'Andriamanitra maty. Teo zao no nisy any Oza izay niazona ny sarety, nanohana ny sarety, dia niara ny fahatezeran'Andriamanitra satria tsy natoky ny fomban'Andriamanitra izy.
ao amin'io tantara ihany no ahitantsika fa rehefa nakarina ny fiaran'ny fanekena dia nitsinjaka Davida sy ny olony dia to naneso azy to be fialonana i Mikala zay tsy iza tsy akory fa zanaka vaviny Saul mpanjaka zay nidimbiasa ny Davida any ka nieritreritra izy fa ton'ny olona adala ny fahitany an'i Davida izay mitsinjaka mitsena ny fiaran'ny fanekena indro voaozona tsy ananjanaka intsony mandra-pahafatiny Mikala. Ry havako, avia andeha isika hitsena ny voninahitry Jehovah ka hotsenaitsika amin'ny fahamasinana, hotsenaitsika amin'ny fahamendrehana izany. Izy lay mpanjaka ny voninahitra raha teo. Amin'ny tantaran'ny testamenta vaovao dia nisy ity fitsenana ny voninahitra, lay mpanjaka ny voninahitra ity. Rehefa tonga Jesosy lay mpanjaka ny voninahitra dia nitaingina zanaboriky tanora zay tsy mbola nitaingenan'olona hiakatra ho an'i Jerusalema. Dia tonga ny olona marobe niorakoraka sy nidera fa ireo misy tsy mendrika ihany tao ka tsy mierina akory ny andro dia nivadika ho orakora-panomboana lay orakora-panandratana izay natao an'i Jesosy. Tadiditsika tsara lay tantaran'ny fampakaram-bady izay nanasana ny olona rehetra teny amin'ny sampanandalana rehefa tsy tonga ny nasaina. Dia noterena ny olona hiditra kanefa nisy ihany tao tovolahy iray izay tsy mba nitafy ny fitafiana fitondra amin'ny fampakaram-bady amin'ny fanasana tahaka izao. Loza ny nanjo azy satria dia nomelohana sy narina ho any amin'ny mandrakizay izy. Ry havako malala, tsy misy afa-tsy safidy roa arak'izany eo anoloantsika. Na isika tsy tena ankalaza n'ilay mpanjaka ny voninahitra dia homendrika fanamelohana, na isika anatanteraka izany amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana, amin'ny naipontsika rehetra, dia indro hotahina itsika tahaka izay notahina-ny Obed-Edoma izay nampetrano ny fiaran'ny fanekena nandritra ny 3 volana. Hitantsika any amin'ny Samuela faharoa toko faha-9 zany. Hotahina isika ka marina amintsika ny ambaran'ny mpanao Salamo eto amin'ity hidiran'ny ity manao hoe andray fitahina avy amin'i Jehovah izy ary fahamarinana amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Ko andeha ry havako, asandrato ny lohanareo ry vavahady, manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Izy lay mpanjaka ny voninahitra, lay Jehovah tompony maro, lay Jehovah mahery tsy to, lay Jehovah mpiady mahery. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Tompo Andriamanitro, misaotra sy mideranao izay afaka nandre zany teninao izany, teny izay mamerina anay eo amin'ilay fanandratam-piderana, fanandratana ny voninahitra ao. Tena izy fifaliana tsy ananan'izao tontolo izao, fifaliana hafa kely, fifaliana miavaka. Raha tonga ramby amin'ny fotoana izay tsy maintsy ankalazanay izahay, dia ianao Andriamanitro no ankalazaina satria anao ny voninahitra hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Ary dia eto izay dia mivavaka manokana ho amin'ny mpanakanto ara-pilazany tsara rehetra izay efa nanolotra ny momba ny tenany ho anao Andriamanitra ary manolotra ny talenta izay ananany ho amin'ny fanontona tsara anao. Raiso Tompo Andriamanitro, raiso izay rehetra fanandratana ny voninahitra ao, ary eo ka kosa izay rehetra tsy avy aminao hangina sy hampangina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
ataonay sy angatanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.